niaona amin'ny madame PM zahay tandroany votoatin'ny fanantonanay zany mazava ho azy zahay vasia fikambanam-behivavy 22 région zay tsy manao politika fa mandray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ary isaka région zany fanaodina fa samby hijery zay région misy azy. Mazava ho azy zany ny resaka androany aloha resaka fampitrapitrahana ny dinikasa ina ny asa taonay eran'ny 22 région satria mazava ho azy zahay vehivavy maro anisa 60% ny isa ny Madagasikara de vehivavy dolo dikan'izay zany zahay maro anisa tsy maintsy mitsangana hanampy ny fanjakana amin'ny fampandrosoana ny faritra zay misy de mety manontany nareo hoe inona ny zavatra ataonareo calendrier cette année ny calendrier nay amin'ny taona ty hatramin'ny taona ho avy voalohany aloha reboisement satria hita mazava zany Madagasikara taloha île verte zao izy manjary nosy mampalahelo tapatapaka aby ny hazo ny rehitra ny arehitra ny ala indrindrandrindra ny fandreheta ny fomba gasy zay tsy mety ny tavy dorona ny ala ka io zany hataonay dina hamboly zahay hanao fihetsika indray mandeha ohatra hoe mettons isaka 8 mars zahay de 22 région mamboly hazo isaka zay faritra ray zay de zahay koa hagnetsika ny vehivavy maro anisa zay tsy manana carte d'identité nationale tsy manana copie nefa de eto Madagasikara de mbo misy fantôme koa ny vehivavy eto satria raha tsy manana carte d'identité sy copie zany dikan'izay fantôme ka io zany ezaka ataonay mafy de mafy eran'ny 22 région de manaraka an'izay koa mariage hanao hetsika zay hagnetsika ny vehivavy rehetrarehetra hanao recensement zay fanambadiana any au niveau ny fokotany sy commune zay fanambadiana kosa mba fa 10 taona de zahay hanentana isaka tokatrano zany hoe mba ataova am'izay ny ara-dalàna fa mba fa vita zay ny fitsapana samby vady ndraindray misy vady fa efatra ny zanany fa 20 taona mbola tsy misoratra mariage ka manentana nareo lehilahy zahay mba jerenareo le vehivavy fa azo atao sangisangy ny fisoratana ne tsy midika hoe gadra fa mba manana zo izy am'izay misy azy zany de magnaraka an'izay resaka fanolanana vehivavy eo indrindra tena mampientagna anay ary mampanaodinanay handefa zahay isaka fokotany pitsikilo hitsikilo fotsiny zay vehivavy hitanay voadaroko matetika de milaza mangina zahay ary amin'ny komisaria misy vehivavy voadona voajera ary mba jerevo akaiky de atao zay hampandrindra isaka tokatrano tsy hoe zahay mitsabaka amin'ny tokatrano fa mba tianay zany mba hisy lalàna hifehiny isaka tokatrano Madagasikara ohatra zao meko zao any atsimo lehilahy ray 70 ans manambady vehivavy 14 ans de aveo izy tsy miteraka nefa 14 ans ve de voatery hiteraka de atany fitsapana le izy ese de aveo ena ariny le vehivavy fa hoe tsy miteraka nefa 70 ans izy 14 ans aiza ma 14 ans de fa handray zanaka ka izay toherinay dolo ary hiasa mafy zahay hagnentagna le vehivavy amin'io zay angamba ny hitako apetrapetrako aminareo fa misaotra anareo zay niantso anay ary misaotra ny madame PM zay miara-miasa aminay vasia ary fantatray fa hiara-hiasa marina zay matombo fanantona amin'izao andro zao